atao ny diaspora malagasy monina ty frantsa sy ty europa amin'andre matoa filohany fanavoazana ny repoblika andre matoa hajaina filohany fanavoazana ny repoblika sy raha matoa vatany andre matoa lehibe ny antenimieram-pirenena andre matoa sy raha matoa isa mikambana gouvernemanta tompo klasy tompo vavy hajaina rehetra izay tonga manatrika eto ny voalohany teny dia faly miarabatsika tonga soa amin'ny fiaonana amin'ny izay natokana ho adidinika eo amin'andrea matoa filohany fanavaozana ny repoblika sy ny diaspora eto frantsa sy manodidina mitondra ihany koa ny teny fisaorana ny filohan'ny fanavaozana ny repoblika sy ireo mpiaradiano ny délégation avy any Madagasikara noho ny fanatanterahana n'izao fiaonana amin'ny diaspora zao dinidinika tafatafa tsotsotra fiaonana tsy manam-paharoa tokoa satria fiaonana voalohany amin'andrea matoa filoha amintsika monina eto frantsa sy Europa makasitraka ihany koa atsika rehetra tonga namaly ny antso marobe tsika no naniry tena maro de maro tokoa kanefa no toerana voafetra dia rehetra ihany tsika no afaka miaona eto anio mialohany anomboanany lanonana dia tsara ihany mametraka fitsipika tsotsotra satria fiaonana moa le izy satria tonga idinidinika amintsika andre matoa filoha dia tsy maintsy asiana tsika maro be ihany koa ka tsy maintsy asiana fipetra sy fitsipika kely ihany izany na de zany ihany miangaviana zany a izay mandray fitenena mba tonga de fanontaniana no apetraka amin'ny filoham-panjakana filohan'ny fanavaozana amin'ny repoblika zany hoe tsy mihoatra ny 2 minitra tsika no mametraka ny fanontaniana misy modérateur moa zany isika amin'izay fotoan'izay raha mihoatra ny 2 minitra dia mialatsiny toko anatin'izay dia handray andiany fanontaniana isika ampolony ataontsika hoe 10 isaky ny mandeha isy ny olona maro ekena fa maro nareo tia metraka fanontaniana tia resaka kanefa raha ohatra ka mihoatra ny 2 minitra zay moa ny olona ray dia angamba amina ora fanontaniana fotsiny ka dia zay natona metrahana zay ka ny anomboantsika azy raha ohatra sitraka ao andre matoa filoha dia tonga dia misy olona mizarany micro raha ohatra ka manana fanontaniana sika manangatanana dia omenany anareo micro dia 2 minitra ihany tofa
maka fanontaniana folitsika sotra to zany hoe azavaiko a série de questions 10 série de questions to de mamaly ny filo Falinaraba Andriamatoa Filomivary tonga soa. Falinaraba anareo mpiaradia miaraka amin'ny Andriamatoa Filo ary falinaraba antsika diaspora tonga nanotrona an'izao fotoana izao a minitra ihany no ka dia ataoko maikimaiky. Misy hoe anizany tanàna izany ndrôla fa hoia hoe an'Andriamanitra rery any ny voninahitra satria eo alohantsika ilay olona nakany andraikitra lehibe na tonga an'izao fahafahatsika ka nafahana nanana ny rajoelina izao. Dikana voalohany izay dikana faharoa miarahaba Andriamatoa ary mankahelo indrindra ho anao sy ny andefimandrinao ary indrindra ireo mpiaradia satria tsy mora ny hiady amin'ny kolikoly nanana an'izany hoe fanetry be ny firenena izany koa mitondra bavaka anao zahay Andriamatoa Filo ary midingana faharoa dia ny hoe voalaza hoe bulldozer fa mila bulldozer maromaro tsika Andriamatoa Filo bulldozer ao amin'ny fanampananganana ny fotodrafitrasa bulldozer ao amin'ny fanamboarana ny lalana bulldozer ao amin'ny fananganana ny asa ho an'ny tanora eraky ny Madagasikara ary bulldozer anarenana ny toekarena zay ihany fa dia mankahera Andriamatoa Filo ary misaotra indrindra ny tenako izay ny teny moa dia ontsorana iada tolona ny tarika amin'ny tolona avy any amin'ny France voisine Suisse sy ny manodidina misaotra tompokla akatsika da miarahaba Andriamatoa Filo Mikaela, miarahaba ny madama patron, miarahaba nareo rehetra délégation dia miarahaba ny diaspora fantaniana regny fantaniana voaloha filatiana raha misehatra amin'ny bourse London Stock Exchange. Fantaniko voalohany dia noraisiny Rosia amin'ny fomba tena manetriketrika ianao fantatritsika ny shift géopolitique dia ny fantaniko izany hoe milanjatsika mitovy ve teo amin'ilay fanarahana natao. Fantaniko faharoa niona ihany koa tamin'ny Macron ianao dia inona ny ambony ampanga na valeur ajoutée hoentin'i la France mihoatra amin'ny tany teo aloha. Misaotra indrindra tompoko. Raha solon'irina Pierre zany tsy avy eto Frantsa fa avy any Australie fa sendra mandalo aho dia naheno an'ity dia misaotra ny fanasana. Ny antony ijoroako dia miarabanao aloha Andriamatoa Filo dia miarabanao tonga soa ianao sy ny vadinao sy ianareo mpiaradia rehetra. Ny saina dia mandeha voalohany indrindra any amin'ireo traboina any Madagasikara izay efa nanaovantsika latsakeloka moa fanampiananareo ary dia irariana ny mba hiarenan'ny Tomasina sy Mahajanga. Manaraka izany Andriamatoa Filo dia mamala ianao hiantso anaran'olona vitivity Andriamatoa Philippe Rajoelina mba hitsangana avy eo amin'ny SIAP sy avy eo amin'ny leader Fanilo Monsieur Tsaozaka Razafy Marazo avy eo amin'ny team Frantsa Andriamatoa Anja Razafy Tsalama asa moa Monsieur Tina Kotomanala aona tsy izahay ireo Andriamatoa Filo araka ny taratasy efa tena ampelantananao izay inonay fa nanomezanao tsodrano dia ekipa mikarakara
ny fotoanandoha-pirenena ho an'ny zanakam-pirezany Madagasikara na ny diaspora. Efa nisy dikana betsaka efa vita ary masanatsika rehetra atao anaty efitrano sy izay mbola any ivelany efitrano. Ny dikana efa vita dia efa nisy antso natao tamin'ny 20 ny volana janoary teo, ary tamin'ny lahady farany teo dia nanomboka ny fandraisana anjara ny any États-Unis sy Canada ary Australie. Rehefa mivoakytsika dia hisy antso moa andeha rehefa aveo fa misy QR code afaka raisina retsiarina iny atsangany monsieur Antsara Zavitsanana iny dia misy koa taratasy fandraisana anjara dia fisaorana lehibe natokana miarabanao andrimatofolo mivady miarabanareo mpianady rehetra miaraka aminy miarabantsika ato anatin'ny salina ataoko fofo satria 2 minitra za zany dia representé anay tanora resaka matetika mantsy ny hoe tabataba fotsiny diaspora fa ohatra amin'izany tsy tenako zao mois de novembre tonga tamin'ny Madagasikara voaty tolony mitondra ny CV nandeha partout amin'ny mazana-bahoaka dia sarotra miditra eny amin'ny sehatra rehetrarehetra ka dia androany andeha matovolora sitrakao misy tanora maromaro zay eto dia omenay anao direct CV anay satria zay olona nianatra vonina tena ananako azy resaka an'le hoe fahaizana sy ny karazana tsika fa fanontaniana hoe akasitrahanao ve raha omenay anao direct CV anay androany amaranako azy manana ny fahavononana zay ary manana ny fahitsina zay tsy voaresakitsika malagasy ny fahitsina iny nataontsika fahitsina ny zava-dehibe sotra tombo makasitraka. Fanomerava président Vady, fanomerava ny délégation tongeto. Zay aty amin'ny zay diaspora président dia te hanao investissement Madagasikara. Ny olana dia tsy amin'ny sécurité totale le izy satria potika rehefa tonga any malagasy koa moa tsy mifampatoky. Ny zavatra tiana tenena président raha ohatra hoe manangana zavatra Madagasikara zay dia afaka garantisenao fa afaka manao an'izany akalalana zay tsy atery. Eny toko fanontaniana faharoa toko. Raha misy société manao tsy mety dia tena tsara ngamba président raha ohatra ka jerenareo akaiky hoe ka tsy le société mpitehana asaiko mandoa monde be amin'izay itiavanareo azy izy tsy maninona fa aloha le vahoaka iainy satria efa mijaly ka asa président raha azo jereny zay atao anaty fotoana foy ahafahana manao zavatra tsara ho Madagasikara. Dia farany président tsara ngamba président raha ohatra hoe torohevitra fotsiny fa milay be ny amin'ny Burkina Faso fa raha ohatra izay ny vitanareo Madagasikara dia tena milamintsika tompoko. Sona tompoko. Non, il faut miarahaba andrimatofolo miarahabanareo mivady ary miarahaba ny délégation nay ihany koa izay miaraka aminao. Faly tokoa izahay mahita anareo tonga soa aty aminay aty. Voalohany indrindra aloha amin'ny représentation kely. Florence Arazana Tahina, avocat tany Madagasikara fa mipetraka eto Frantsa ihany koa. Ny resaka bulldozer ny namana tato hoe bulldozer be da be nilainy. Tena marina mihitsy zay ary tena akasitrana le bulldozer. Fa sao dia zao kosa, sao dia ampiana bulldozer mba andeha tsara amin'ny tena tokony izy le izy président satria zao raha maka ohatra anankiray ohatra zao tsika nanenjika ny Vivato Rakotomaditra
dia hoy isitsika hoe atteinte à la sûreté de l'état le izy zay fotsiny zany ny qualification nefa nisy vola betabe tao nahodikodigny dia raha ohatra ka izay fotsiny qualifientsika an'le izy dia tsy andeha zany le resaka alatra dia le bulldozer manaraka koa zany a ohatran'ny zavatra hitana eto zao aloha atsy ananina tsy misy tranony président taloha be da be miaraka amin'ny couteau bleu sy ny sisa atsy le Valois Perret reny zao ohatran'ny tsisy dikany fa ohatran'ny ahoana zany nanaovantsika indray ny président misy zavatra be da be koa zany resaka communication izay tsy mahazava loatra amin'ny olona zany reny zany tompo a dia mila mba hazavaitsika mazava tsara hoe zao ny zavatra ohatran'izao fa tsy manao après-coup foana itsika hoe aorina zany le zavatra zay zao tsy nahalala mihitsy hoe ay ve misy zavatra tokony atao ohatran'izao raha tonga ny président midina avany dia tsisy mitsangana zay fa ohatran'ny mbola tsy fantatry izy rehetra izy le olona le vahoaka teto izy reny tsy olona rehetrarehetra miaraka président rehetra dia izay no manao hoe hatsy ny ministre ny any na hatsy ny satria zay vao manaraka an'le Facebook isan'andro fa misy tsy maharaka an'le izy ka zay zany le maître de cérémonie azafady indrindra tompoko mba asiana tsy miamba ampitsika mba manao organisation an-javatra fa raha ohatra ka mila tosi-tanana président zay vorona foana hatrany hatrany misaotra toko makasitraka hatrany hatrany. Miarahaba Monsieur le Président, dia miarahaba nareo délégation avy a Madagasikara. Fanevana anarako. Tia solon-tenako amin'ny resaka passeport malagasy ho an'ny diaspora ivelany Madagasikara. Mijaly zahay malagasy amin'ny passeport 10 taona tompoko. Nanao pétition zahay miaraka amin'ny maromaro 5948 misy angasy manerana an'izao tontolo zao nanao le pétition mba mangataka hoe mba atao 10 taona Monsieur le Président passeport-nay malagasy 45 € mivola aloha passeport na Madagasikara zahay an-tiandafy nefa mandoa 90 € efa fois 2 kanefa nenay mbola 10 taona ihany dia manaraka efa vonona ny fitaovana karapanondro biométrie ao Madagasikara manina Monsieur le Président raha mba atao koa ny anay aty sady manome passeport 10 taona ho an'ny malagasy ivelany manome biométrie azonareo daholo ny carte consulaire rehetrarehetra afaka mifidy zay ny fividianana manaraka so raha betsaka Monsieur le Président. Miarabanao Andriamatoa Feloha sy ny madame miaraba ny délégation na rehetrarehetra koa voalohany teny koa dia fankasitrahana ny hetsika natao sy ny fiarovana ny zandrinay tamin'ny tolona natao dia androany tsy mitondra teny ho anahy irery fa mitondra fanontaniana avy amin'ny namana sasatsasany izay maromaro izay eny amin'ny province en France zay moa dia efa elany mila ravinahitra ty dia ialako tsy ny sady raha ohatra ka apetrako amin'ny teny vazaha izy mba tsy hanovana an'le fomba andresana an'le izy. Dia ity le fanontaniana. Monsieur le Président, nos enseignants font un travail essentiel, mais ils évoluent dans un système qui privilégie encore trop souvent la théorie et au détriment de la pratique et des valeurs citoyennes. Comment et surtout quand comptez-vous lancer une réforme des programmes scolaires pour en faire un véritable levier de transformation nationale? L'objectif est toujours d'épauler nos éducateurs en intégrant massivement l'apprentissage par la compétence technique, la discipline et l'intégrité. Nous avons besoin de chaque jeune malgache soit armé pour bâtir son avenir afin de devenir un citoyen pleinement impliqué et acteur direct du développement pays. Namarano koa zangamba dia mba ho toy ny le tolona izay nataony zandrinay dia mba tsara raha miampitsy koa zany mba ho tsindro mba ho isan'ny olona azo antoka izy ireo amin'ny aveniran'ny Madagasikara. Sotra tokoa. Manolotra ny araba Andriamatoa Filohampanjakana Vady ianareo mpialadio rehetra aminy Patrick Andriama efa mpanao gazety nandositra tamin'ny Madagasikara rehefa vonintsika ny rajoely mbola eto hatramin'izao no miaraka teto fanontaniana mahitsy be ny anahy Andriamatoa Filoha manana dette morale amin'ny olona manodidina anao sy mpiara-miasa aminao ve ianao fa ohatrany mahity izahay fa ohatrany miafiafy ianao amin'ny fanapahan-kevitra zay ny fanontaniana voalohany. Fanontaniana faharoa apetrako amin'ny ramatoa ministry ny raharaha-mbahiny be loatra
ny zavatra nefiny diaspora teto tao amin'ny ambassade madame le ministre la ministre mbola iandry ela ihany ve amin'ireo firongony zay nampijaly anaty Hanitaniko fahatelo sady farany dia apetrako amin'ny ramatoa ministra ny fitsarana. Ny fototry ny olana dia le matoa Andry Rajoelina. Maro ny fananany ao Madagasikara sy aty ivelany. Roviana re tompoko. Notrongisina nao averina ao fananam-panjakana ireo fananana. Et aty. Mba azo mihitsy ianao. Eo. E aty tsy mahazo mihitsy. Collègue fianarako faly miarahaba anareo na ny Andriamateo Filoha ny avy ateo miaraka amin'ny madamo koa. Tonga soa français toa anareo. Gnahy zany fangatà sy fiangavia. Misy tana fianaran-tsoa ao tapaky ny pont fa ela na rongan'ny cyclone ka lafa ohatsy hoe manday raza na raha le voatery tsy maintsy mandeha kilomètre 5 kilomètre 6 kilomètre zay vo avy amin'ny tany andehana ka laha mba afaky laha mba miangavy anareo laha mba azo atao pont na kidona zany ny mpianarana azafady Amasobe Ambalavaon'ny Faliala zay agnaran'ny pont io fiangavia lahy Andriamateo Filoha fa mijaly zahay baka amin'ny tanà io olo ambanivohitsainy lafa tsy afaky ny tomobily zay nisy hoe taloha fa narongany cyclone misaotsy bevata Apina fantanina dimy manaraka indray ihany. Salama ba, salama. Tonga soa nareo a France. Evaty anarako, efatra amby folo tao rao nahazo baka, boka Madagasikara, boka Andro ihany. Le nandeha Maroc fa nahazo bourse. Fa 5 amby folo taona rao mipetraka France, miasa fa nahazo nationalité française. Fe tsy afaky mifily raha abana fa misy élection présidentielle ta Madagasikara. Fa magnino. Raiky zay. Faharoy. Ray aman-dreniko mipetraky a Fort Dauphin. Nafa zaho zany avy Madagasikara agny, tsy maintsy mandeha voly, boka Antananarivo mandeha Fort Dauphin. Fe ty vily voly ko lahy mahavy ahy boka Paris mandeha Dubai. Fahatelo, zaho mpihira. Ambia raha vao tsy mihira, tsy misy raha paye ay fa rano avao ty lay ay. Ambia hira zay vao tsy mihira ako sasy, tiandro eo maran-drano. Isaky misy fangatahany zahay, rano avao ty paye ay. Saotsy. Miaraba andriamanto président sy ny vatiny sy ny délégation rehetra miaraka tamina. Ny fanontaniana apetrako tompoko dia momba ny Morondava. Efa nisy député anay, député Melosy Tsiribiana, nivokiany io tao amin'ny Assemblée nationale momba ny tany any amin'ny faritsy ny aralovany ONG Fanamby.